dia faly mitafatafa amintsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forest Santé Canada indray ny tenako. Ny voaboasantsika anio zany dia momba ny hoe inona no antony mahatonga an'ireo karazana herisetra miseho amin'ny fiarahamonina, satria efa nazavaiko teto ny resaka tsy fandriam-pahalemana fa ity indray mitoraka ity indray zany dia fanadihadiana zany hoe en profondeur zany amin'ny olombelona. Inona zany no mahatonga ny herisetra ao amin'ny olombelona. Misy karazany maro ny herisetra izay hita eo amin'ny fiarahamonina, dia misy ny herisetra izay atolaka amin'ny olona manodidina na amin'ny toe-javatra iray na amina zavatra iray. Misy ny herisetra izay atolaka amin'ny tenan'ny olona ihany, zany hoe ny tenany ihany zany no anaovany herisetra. Ka ohatra amin'izany zany dia ohatra hoe ny fisotro-daoka, ny fifohana zava-mahadomelina, ny fifohana sigara, ny famonotena. Ireo zany no ataontsika hoe herisetra izay atolaky ny olona iray zany amin'ny tenany ihany. Inona zany no mahatonga an'ireo hoe karazana savoritaka ohatran'izany zany misy eo amin'ny sosiete. Iverenako moa zany ny herisetra izay atao ivelan'ny tena zany dia ny hoe ny karazana herisetra famonon'olona zany, ny fikasihan-tanana, ny karazana teny ratsy, fanompoana, intimidation, zany zavatra rehetra izany zany dia herisetra izay atolaka amin'ny manodidina, ny fandrobana, ny fangalarana, ny criminalité miseho amin'ny endriny maro samihafa, ny fanolanana. Zany zavatra rehetra izany zany dia ao anatin'ny herisetra izay avoaka aty ivelany izany. Rehefa adiadiana amin'ny fotony zany amin'ny olombelona tsirairay hoe inona no mahatonga an'izay karazana herisetra izay zany dia efa ny atomboka avy any am-boka mihitsy zany dia misy ny atao hoe fifandraisan'ny reny sy ny zanaka. Izany hoe mbola ao am-boka zany ny zaza dia efa misy zany ilay karazana fifamatorana, ary indrindra zany dia ny hoe izay zavatra iainan'ny reniny zany dia efa misy fiatefany zany any amin'ny zaza ao am-boka. Raha ohatra ka mikorota-tsaina ohatra ny renim-pianakaviana teo am-piandrasana an'ilay zaza ohatra, na zaza tsy niriana, na misy ny karazana hoe herisetra na violence conjugale zany eo amin'ny couple. Mety misy ihany koa zany ny hoe tebotebo-tsaina, ohatra hoe misy karazana zany hoe problème amina resaka fitiavana ohatra zao ny reny mandritry ny mivoaka. Zany zavatra rehetra izany zany dia efa misy fiantraikany zany ao amin'ny toe-panahy le zaza ao am-boka zany. Rehefa teraka moa zany ny zaza dia efa misy ny karazana ataontsika hoe insécurité zany izay miatra aminy, satria nafanafana tsara izy tanaty rano liquide amniotique izy zany tao am-boka, kanefa dia rehefa mivoaka avy tao izy zany dia mahatsiaro mangatsiaka, ary dia misy zany ny karazana insécurité eny, izay no mahatonga an'ilay zaza zany mitomany rehefa mivoaka avy tao anaty kibo zany. Zany hoe eo zany dia efa misy zany ilay ataontsika hoe zany hoe karazana insécurité izay mampisy ilay karazana tomany zany dia ohatrany hoe fampandrenesana ny manodidina zany ny hoe te hiaina mafy izany ny zaza kely iray. Te hiaina mafy izy zany satria nisy karazana zany hoe insécurité niatra taminy zany ny hoe nafanafana izy tao an-kibo nefa nivoaka zany izy nagatsiaka. Zay zany dia efa
tranga sahady zany eo amintsika olombelona ilay karazana atao hoe fitiavana zany ny hitady ny rariny, fitiavana ny hoe te hiaina, ary ny fitiavana ny atao hoe sécurité sy ny hoe confort zany. Rehefa mandeha ny fotoana zany dia io zaza io dia tadidio fa na de tsy miteny io efa betsaka ny zavatra heniny, efa heniny zany ny fitiavana ho reniny azy ny fitiavany ray aman-dreny efa heniny zany ny zavatra rehetra mikorokorotana amin'ny manodidina sy ny hoe rehefa misy ny zavatra tadiaviny raha ohatra zany hoe lena ohatra zao ny kosiny de manembatsemba anazy zay zavatra zay, na mipipi izy zany na mikakay izy zany dia manembatsemba anazy zay dia mitomany zany ilay zaza dia ianao zany ray aman-dreny indrindrandrindra moa ny renim-pianakaviana zany ny tena akaiky azy no mijery hoe inona zany ny zavatra tadiavin'ity zaza ty dia amin'iny zany ianao no mijery ny hoe sao de lena ny kosy de soloina ny kosy. Rehefa noana izy de mitomany koa izy zany mitady ihany koa zany ny omenao nono zany zavatra rehetra zany de efa karazana hoe filana zany amin'ny fototra ao amintsika olombelona. Ka matetika moa zany eo amin'ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka zany no misy foana zany an'ilay karazana ataontsika hoe problema zany eo amin'ny fifandraisana sy ny hoe fitokisan-tenan'ny zanak'olombelona satria raha ohatra ny amin'ny hoe ara-boajanahary zany dia ny reny zany no manana an'ilay ataontsika hoe fitiavana tsy misy takalony zany eo amin'ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Kanefa raha ohatra ka teo amin'izay hoe fifandraisana izay zany tamin'ny mbola kely no nisy karazana problema izany hoe nisy zany ilay karazana fifandraisana ny fitiavana izay mila tambiny ohatra eo manko zany misy koa ny hoe ray aman-dreny manipulateur izany hoe lay ray aman-dreny zany tsy manaiky an'ilay zaza araky ny hoe maha izy azy an'ilay zaza eo fa hoe ny ray aman-dreny zany manana karazana hoe atanty zany hoe misy zavatra nandrasany zany mba ho representen'ilay zaza zany izany hoe ohatra zao hoe naniry lahy zany ohatra ny ray aman-dreny kanefa vavy zany no nitranga dia efa misy karazana zany hoe atanty zay zavatra zay ka rehefa tsy de falifaly loatra zany le ray aman-dreny satria hoe lahy nandrasana nefa zaza nefa vavy no hita teo dia efa misy karazana zany hoe elanelana zany enin'ilay zaza zany ilay karazana hoe tsy fankasitrahana azy izany zavatra zany dia mety miseho amin'ny endrika maro, mety miseho amin'ny fihetsika amin'ny vava alohaka ka eniny ankizy zany ny hoe sentimentsika ray aman-dreny ka efa nasehoko teto mantsy zany ny fandarana mombany hoe atao hoana ny fitaizana ny zanaka zany ka natitra teriko tamin'izay fotoana izay zany de ny hoe tsy misy ray aman-dreny mahay mitaiza zaza izany hoe sarotra io zavatra io ka rehefa fantatrao zany hoe sarotra io zavatra io dia mety irona bebe kokoa ianao any amin'ny fahombiazana satria mantsy ilay mitoko be fahatany hoe rehefa ataoko an'izao fidianako an'izao ty zanako ty apetrako amin'ny fianarana ambony mandoa écolage lafo be ividianako ny akanjo rehetrarehetra mba hitovy amin'ny ankizy rehetrarehetra ividianako zay tiny tsy ataoko oroninina hoentiko any am-piangonana foana hampanaovina ny katesisy, ny batemy, ny première communion, ny ambaratonga rehetra zany ny confirmation sy ny sisa ny mariazy dia olombaniny izy izay ka inona koa ary ny zavatra mbola hoe tsy ampy ao amin'ny zaza iray kanefa
hoe indraindray zany zay zany miteraka olana eo amin'ray aman-dreny hoe kanefa efa nataonay an'izao nataonay an'izao de nefa dia tsy araky ny iandrasanay azy ka eo indrindra manko ny lesoka amin'ilay hoe tsy araky ny nandrasanay taminy satria mila fantatritsika fa ny olombelona iray dia misy karazan-javatra maro ny mitondra ny olombelona iray. Misy zany ny hoe toetra efa voajanahary héréditaire, zany hoe zavatra efa nolovaina tany amin'ny ray aman-dreny tany aloha na de ray aman-dreny lavitra be tany raha zany dia mety hoe mitoetra ao amin'ilay zaza zany ilay karazana hoe gène. Gène moa zany no hoe avy amin'ny teny hoe génétique zany ka igny zany no isan'ny mitondra azy amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Misy ihany koa nefany ny hoe avy amin'ny manodidina ny environnement zany hoe ny fombafomba fiainan'ny olona manodidina azy izay mety afaka mi-influencer azy zany amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Dia eo ihany koa ny karazana hoe autorité sy ny fomba filôzofia zany izay misy eo amin'ny fiarahamonina ka izay zany no mamolavola ny olona iray ka eo amin'ny fahazazana zany dia mbola ataontsika hoe zany marefo dia marefo ilay hoe personnalité izy azy ny zaza iray zany hoe izy zany ataontsika hoe raha ohatra ka misy ny zavatra mitranga ohatra raha misy ataontsika ohatra hoe fahafatesan'ny olona manodidina na ndray aman-dreny na ndray tapo zany amin'ny maha hoe zaza azy dia mbola tsy harana izy zany an'ilay hoe personnalité ananan'ny olon-dehibe zany efa vorosaina ny amin'ny hoe resaka fiononana ohatra na ny hoe inona no nahatonga an'ilay fahafatesana ary inona ny zavatra tokony ataony fa karazan'ilay hoe rehefa misy zany ny hoe événement na ny zavatra mitranga enjakenjana zany eo amin'ny fiarahamonina de tonga de mietefa zany any amin'ilay zaza zay atao hoe tsy manana défense izy zany mbola tsy manana an'ilay défense ananan'ny olon-dehibe ny fiarovan-tena zany sy ny fahaizana mandanjalanja ny zavatra rehetra izay mitranga izay mety hitondra any amin'ny hoe fampiononana ny saina fa karazany zany an'ilay hoe misubira zany izy amin'izay traumatisme rehetra mitranga ao amin'ny tenany hanika mihandrona zany ao amin'ny tenany. Ny subconscience moa zany efa nazavaiko teto ny subconscience amin'ny olombelona de ny hoe zavatra izay niditra tao anatin'ny sain'ny olona iray ny atidohan'ny olona iray dia mijanonao amin'io subconscience-n'io zany ny événement rehetra izay tranga tamin'izy mbola kely ka mety hoe matory ao zany zay zafatray kanefa mety mitondra ny fiainany amin'ny hoe tsy izy zany no tena madidy mibaiko ny zavatra izay ataony fa io karazana zany hoe subconscience izay matory ao amin'ny atidohan'io ka ilay karazana traumatisme izay nitranga zany tamin'ny mbola kely dia mety zany miteraka an'ilay hoe karazana herisetra eo amin'ny olombelona iray zany rehefa lehibe izy satria ny herisetra dia avy amin'ny karazana zany hoe frustration ao amin'ny olona iray izany hoe ny zavatra nampitepitepy azy ny zavatra tsy nahitany vahaolana ny zavatra izay mikiky azy nandritry ny androm-piainany zany dia manarakaraka azy eny foana ka mety miafara zany any amin'ny hoe herisetra izany hoe miteraka atezerana ho aniny zany mety milona amataonany maro io karazana atezerana io zany ao amin'ny olombelona iray ka mety mivoaka mietefa any amin'ny olona manodidina ilay atezerana na mietefa amin'ny tenany any ka ireo karazana zany hoe zavatra
tsy metimety izay miseho amin'ny fiainana andavanandro, ny herisetra, ny mangaro paosy, ny famonoan'olona, ny fifohana zava-mahadomelona dia ireo zany a matetika dia karazan'ilay hoe hatezerana izay miandrona zany a tao amin'ny olona iray a ka rehefa lehibe izy zany a dia mahatonga azy zany hoe amoaka an'izay hatezeran'izay a amin'ny fomba izay ahafahany mamoaka azy satria eritreretiny zany a fa ny hatezerana avoakany atefany any amin'ny olona hafa zany a no eritreretiny fa ahatonga ny fitoniana ao aminy. Eo indrindra mantsy zany a no mila an'ilay hoe karazam-panazavana zany satria ity émission izay ataoko eto amin'ny youtube aty zany a dia hoe émission zaraiko aminao pahalala izay hoe afaka zany a mba hi-conscientiser zany a ny hoe ny vahoaka amin'izay resaky zay satria eo zany a no ilana an'ireny hoe karazana mpanabe. Ny mpanabe dia tsy voatery ny hoe ny mpampianatra any an-tsekoly ihany fa eo ny mpanabe ara-panahy, eo a ny mpanabe izay hoe amin'ireny hoe centre communautaire ohatran'izay zany a hoe tokony misy olona zany a izay mijery an'izay karazana étape psychologique misy eo amin'ny tany iray, eo amin'ny tanàna iray zany mahatonga ny karazana korotana izay misy eo ka izay zany a no hoe mahatonga ny hoe misy zany olona izay efa manana ny karazana zany izy a ny fahalalana amin'ny resaka ara-panahy, ny hoe ahoana ny fomba fisainan'ny olombelona, ny fiatefany zany zavatra rehetrarehetra zany a eo amin'ny fiainany, inona ny zavatra izay mety manembatsembana zany a ny karazana hasambarana eo amin'ny olombelona iray ka ireny karazan'olona ireny zany a na hoe guide spirituel io na ohatran'izay zany a no afaka zany a hoe anadiady an'izay hoe karazan-javatra misy karazana olana misy eo amin'ny fiarahamonina zay. Maro dia maro moa zany ny hoe karazana frustration izay mety nitranga zany a tamin'ny ankizy mbola kely. Mety teo zany a ilay hoe fahafatesan'ny olona manodidina azy a, mety teo a ny hoe ray aman-dreny tao anatin'ny olana ny violence conjugale, mety reny izay hoe mitaiza zaza irery zany, mety ihany koa zany a ray aman-dreny izay hoe tsy manam-potoana mihitsy zany a hikarakarany an'ilay zaza ohatra fa de hoe mijanona foana amin'ny mpanampy zany ohatra ny zaza na amin'ny olona hafa zany dia ohatra hoe resaka materialy zany a no entina hikomblena an'izay karazana manky ao amin'ny ankizy izay zany ka mila jerevana zany a izay zavatra izay akory tsy midika hoe ny olona iray zany a dia ny androm-piainan'ny ray amanontolo zany a dia ny hoe andeha hitsikera ny ray aman-dreniny sy ny zavatra tsy mety nataon'ny ray aman-dreniny. Eo mantsy zany a ilay hoe mila fanamboarana zany a izay zavatra rehetrarehetra izay, mila fafana zany a ireo karazan-javatra ireo a ao amin'ny olona iray izay hoe karazana frustration nisy teo amin'izay ao anatiny daholy a ny hoe ankizy havakavahana, misy zany titiana kokoa zany satria hoe le ankizy titiana kokoa zany a ao anatiny tena hoe fanirian'ny ray aman-dreny tsara mihitsy zany hoe zaza ohatraohatran'izao no tiako ho zanako, dia enin'le sasany izay voahidika izay zavatra zay a dia mampisy ny karazana revolte zany a eo amin'ny ankizy sasany ka matetika reny olona hoe mirevolte reny zany a toujours micontrer, toujours milaza ny zavatra tsy tiany, ny zavatra tsy mahafaly azy zany a
reny karazan'olo reny zany a dia matetika zany a hoe nanana an'izay karazana hoe frustration zay a teo amin'ny na kely azy zany. Misy koa ny sarangan'olona izay hoe tsy mahita rirany mihitsy zany amin'ny fiarahamonina fa dia zay dodomina rehetra ny varavarana dodomina rehetra dia mandada olo ary dia tsy mandray. Miteraka zany zay zavatra zay a ny hoe tsy fananana ny fitokisantena sy ny fitiavan'ny olona iray ny tenany. Efa nazavaiko teto ny hoe confiance en soi sy ny estime de soi izay ilain'ny zanak'olombelona mba hahafahany mandeha amin'ny tsaratsara kokoa, hahafahany mahatratra ny tanjona zay tiany hotratrarina zany a eo amin'ny fiainany. Ka ny famafana ny zavatra ohatran'izay zany a de ny hoe ilay olona mihitsy zany a no mahita fa tsy metimety ny tenany dia manatona olona izay hoe manana fahaizana ambonimbony kokoa zany amin'izay hoe resaka maha-olombelo izay. Efa misy any Madagasikara amin'izao fotoana zao ny psychologue, efa misy an'ireny hoe dokotera izay manabe olona. Misy koa zany a amin'ny hoe an-tanàna ny ray aman-dreny ao amin'ny fiangonana. Rehefa misy zany a an'izay karazana hoe frustration izay zany a enoenonao zany a fa tsy metimety ny tenanao a dia tsaratsara mba manatona an'ireny olona ireny ary dia mba mitantara ny fiainanao a. Zany zavatra rehetrarehetra zany koa nefa tsy ny olona rehetrarehetra koa ho afaka hitantaranao ny fiainanao satria raha tojo koa olona manipulateur koa ianao dia avadibadiny koa ny zavatra rehetra izay tantarainao a dia vao mainka hitombo folo eny ny problemanao. Fa tsaratsara zany a manatona olona personne ressource zany hoe manam-pahaizana manokana zany a na reny hoe coach reny zany a izay a hoe hijery akaiky zany a ny fiainanao. Ny ambadiky izay zavatra rehetrarehetra izay moa zany a efa nazavaiko teto a ny vahaolana amin'ny hoe Ho'oponopono. Ny Ho'oponopono zany io a dia fomba famahan'ny hawaïen ny olana eo amin'ny fiarahamonina zany. Izany hoe rehefa misy zany ny karazana conflit na adiady na herisetra zany izay misy eo amin'ny fiarahamonina de efa misy zany a ny hoe olona responsable ny fandraisana tanana an'izay zavatra zay. Dia noteneniko teto tamin'izay a ireto phrase ireto a ny hoe désolé de ny hoe désolé de merci de ny je t'aime zany hoe lay olona zany a makasitraka ny tenany. Ka mandeha par étape zany a io zavatra io zany hoe rehefa conscient zany ny olona anankiray hoe izao no problemany. Rehefa manatona an'ilay manam-pahaizana zany izy a ny olona izay hoe manana an'izay karazana hoe fahalalana ny momban'ny zanak'olombelo izay a dia mampafantatra azy zany ny problema satria maro dia maro ny olona izay hoe tsy mahafantatra ny problemany. Maro dia maro io. Ka ny olona efa manam-pahaizana momban'izay zany a rehefa mitantara izy zany lay olona hoe zao ny problemako de ilay olona zany a no miteny hoe izao zany a raha ny fahitako azy de izao ny problemanao. Ka rehefa hoe hitany zany hoe zay lay problème de efa zava-dehibe zay satria maro de maro ny olona tsy mahafantatra ny problemany. Ka eo zany a ny ampidirana ny atao hoe responsabilité. Izany hoe rehefa misy ny olana zany a de tokony zany a mandray andraikitra ny olona iray mijery akaiky zany a ny hoe inona zany a ny responsabilité ny ao anatin'lay korotana. Satria zay no mahatonga an'ilay karazana zany hoe herisetra natao anivelany na atefa amin'ny tenanao zany de ilay hoe
matsapy ianao zany hoe tsisy responsabiliténao atao anatin'ilay karazana korotana fa rakotina rabe no responsable amin'izao fahoriana mahazo ahy zao, ny ray aman-dreniko tany aloha no responsable n'izao zavatra mahazo ahy zao. Ka ndraindray zany a rehefa mifankahita zany a amina olona iray izay mandondona an'izay karazana frustration zay zany ny olona iray dia izay a no mety mahatonga zany an'ilay karazana herisetra zany atao any am'ilay olona zany. Ka izay hoe karazana tsy fahampiana izay zany a dia misy abaratongany hoe aiza zany a ny droit-nao ohatra ao amin'ny fiarahamonina iray. Ny mpitondra fanjakana dia natao ho responsable ny fiainan'ny olona izay entiny satria izay no antony hanomezana azy karahamambony, ny fiara mamirapiratra, ny trano mijoalajoala, ny sécurité, ny fiainana mpanjaka izay omena azy zany a dia karazany hoe tampony omen'ny vahoaka zany a mba hitsinjovany zany a ny fiainan'ny vahoaka, ny farim-piainan'ny vahoaka. Ka mbola mila ezaka lavitra dia lavitra zany izany zavatra rehetrarehetra izany ao Madagasikara satria ny anaovako nyity émission ity dia ho anao izay mahalala no anomezako ny hoe torolalana sy hoe fifampizarana satria raha ohatra mantsy hoe ifampiapanga foana zany no ataon'ny samy malagasy, ny vahoaka hiapanga ny tompon'andraikitra ara-panjakana, ny tompon'andraikitra ara-panjakana hiapanga ny vahoaka fa de tena ratsy tsy fanahy ny vahoaka fa dia manohitohitra foana. Mila zany izay zavatra rehetrarehetra izay zany jerevany manam-pahaizana akaiky izay resaka sosialim-bahoaka izay satria efa miainga mihitsy zany ato amin'ny hoe tokantrano sy ny hoe fahazazan'ny olona iray zany somary ambonimbony zany mantsy ny hoe fanazavana izay nataoko teo. Mila mari-pahaizana ambonimbony izany no hoe atakatra n'izay zavatra nomeko teo zay, kanefa na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy mijery an'izay sosialim-bahoaka izay ny manam-pahaizana sy ny olona manam-pahalalana sy ny mpitondra fanjakana vo zay vo afaka andamina ny karazana tsy fandriam-pahalemana sy ny karazana herisetra izay mitranga ao amin'ny fiarahamonina iray. Ka iverenako zany ny hoe eo amin'ny resaka hoe sosialim-bahoaka satria dia misy taty amin'ny tany mandroso taty Amerika Avaratra daholo ny karazana korotana amin'ny endriny maro samihafa kanefa nahoana zany no hoe afaka mandamina an'izay zavatra zay na de atao hoe tsy zato isan-jato akory ny aty amin'ny tany mandroso dia navaha ny hoe herisetra misy mbola misy hatramin'izao ny fifamonoan'ny mpivady ary tena mifamono maty mihitsy fa mba azo lazaina zany hoe mbefa tsy de tena hoe de tena phénomène de société goavana be hoe manenika ny hoe karazana ny olona presque ny population zany lay problématika fa efa misy ny karazany zavatra zany izay efa hoe mirindra hoe ao zany ny psychologue misy ihany koa ny psychologue zay hoe meny fanjakana vola zany dia mandamina ny fiarahamonina dia efa misy ihany koa ny olona izay hoe mena bien-être social izy zany mba hampangingina azy hampilamindamina azy satria ny fahoriana magitsokisoka ny fahatrana magitsokisoka koa zany dia mety mahatonga ihany koa ny karazana herisetra sy ny frustration izay mitranga eo amin'ny fiarahamonina. Maro dia maro zany ny hoe zavatra mbola mila zany jerevana akaiky zany momba ny sosialim-bahoaka satria dia ny fandriam-pahalemana
hoan'ny daolobe mihitsy ny voaozongozona rehefa ny sosialim-bahoaka zany a no tsy mirindra. Marina fa misy ny ataontsika hoe mesure d'urgence izay omena ny olona izay tena hoe tsy mihinana kanefa tsy maintsy ihany koa mijery zany an'ilay hoe mesure à long terme sy ny hoe resaka fifampitondrana sy ny fifampitaizana eo amin'ny fiarahamonina ka ny atolotro eto de ny hoe efa naverimberiko teto foana ny hoe miainga amin'ny resaka fokon'olona ny fanabeazana ny vahoaka sy ny fitondrana ny vahoaka satria rehefa misy zany a ny hoe président pokotany izay hoe fidininy vahoaka zany dia iny zany a ny olona eritreretiny fa toteny olona eritreretiny fa manam-pahendrena ifehy azy zany a eo amin'ny fokotany ka ny lehibe ny fokotany zany a tokony hoe omena azy zany a ny fitaovana bebe kokoa na ara-bola zany na ara-materialy na eo amin'ny resaka pouvoir zany a mba ahafahany mifehy zany a ny olona satria ny lehibe ny fokotany ene no mahalala ny zava-misy rehetra hoe iza no mpikapoka vady eto, iza no mpangaro paosy, iza no mpifoka zava-mahadomelina, iza no sahirana ao-tokantrano, fantany daholy zany zavatra rehetrarehetra zany saingy tsy ampy zany a ny pouvoir omena azy a eo am-pelantanana ka sationany zany a izay zavatra rehetra teneniko zay. Ianao ngamba zany miteny hoe possible ve ny hoe de ho falifaly foana ny ray aman-dreny de tena tsy misy pentina ve ny ray aman-dreny rehefa mifandray amin'ny zanaka. Tsy atomboko amin'ny maha olombelona dia tsy maintsy misy ny fotoana izay hoe tsy mampetipety anao ray aman-dreny na any amin'ny resaka asa na amin'ny fiarahamonina sy ny problema madinidinika fa hoe ezahana zany a izay hoe fifandraisana amin'ny zanaka izay a mba hahatonga ny zaza hanana ny fitokisan-tenany zany satria rehefa tsy ampy ny fitokisan-tenan'ny zaza miala amin'ny tokantrano izany a dia izay a no mahatonga azy ho sahirana zany a any amin'ny fiainany a rehefa rahatrizay a mikopa-kelatra izy ka misy tenina zanaka actrice iray zao ohatra nafinaritra ahy a zanaky Jane Birkin io a. Jane Birkin moa zany a dia mpilalao frantsay malaza zany hoe teratany anglisy izy moa zany a fa frantsay de vadiny Serge Gainsbourg izy a fa nisaraky izy Serge Gainsbourg zany a niteraka ny Charlotte Gainsbourg fa nanambady hafa zany Jane Birkin rehefa avy eo de niteraka ankizivavy iray atao hoe Loudoyan de nafinaritra ny tenin'ny Loudoyan ozy izy hoe tao atokantrano ozy izy a tao mitokantranony ray aman-dreniko ozy izy a zahay a tsy be moral zany ozy izy ny ray aman-dreniko zay zany ny teniny tsy be moral fa kosa ozy izy a tsapako mihitsy ozy izy a ny fitiavana ozy izy a de tena nahenikay tanteraka tao mitokantranony ray aman-dreniko kanika rehefa nivoaka ny tokantranony ray aman-dreniko aho dia tena natsapa fa tsy nisy fitiavana henoko ohatran'izay tao amin'ny tokantranony ray aman-dreniko zay ary dia nanampy ahy betsaka izany zavatra zany a tamin'ny fiainako rehefa taty aoriana. Tsetsatsiatra zany a no tiako ho tenenina atsika rehetra hoe mahavita zavatra betsaka ny fitiavana tena izy satria efa nazavaiko teto ihany koa ny hoe saritsary-pitiavana sy ny hoe fitiavana tena izy ka tsy mandanga ny fitiavana tena izy a fa eny ny olona manodidina anao a ary dia tafapaka any amin'ny fon'ny olona tsirairay sy ny sainy ny fitiavana tena izy ka mamelombelona ny olona manodidina anao ka zany zavatra rehetrarehetra izany moa zany a dia itenenako amintsika fotsiny ny hoe
inona ny karazana hoe fitaovana resorsa efa misy eo am-pelatananao atsika olombelona dia afaka mamolavola amin'izay resaka fitiavana izay ato anatsika ka maro de maro ny zavatra izay no teneniko mikasika ny fitiavana akory tsy midikako hoe mpanara-drenirano hoe be fitiavana de mpanara-drenirano de manome fitiavana betsaka eo koa ny naseho koa ny atao hoe dépendance affective zany hoe ilay olona mitady fitiavana betsaka zany dia matetika ny contraire an'izay no azony satria fitiavana atosatosaka be fotsiny fa tsy mijery lavitra zany eo amin'ny fifandraisana ka matetika dia azony atao hoe manipulateur na ny mpanararaotra zany ny akabeazan'izay karazan'olo zay fa ny fitiavana izay voalanjalanja sy ao anatin'ny fitokisantena sy ny fitiavanao ny tenanao izay zany no mila hoe koloina zany amitsika olombelona mamafa ny zavatra tsy netinety rehetra izay nitranga tamin'ny fiainatsika ary dia mijery zany ny fiainam-baovao ao anatin'ny ataotsika hoe responsabilité satria raha ohatra ka atolakitsika any amin'ny olona rehetra manodidina atsika zany ny hoe zavatra rehetra tsy napetin'ny fiainanao dia azakaka fa miodikodina eo foana ary dia mamerina foana ny erreur izay nataonao ianao raha ohatra karaha-kodisirabe no eritreretinao fa nahatonga ny fiainanao ory fa rehefa raisinao an-tanana zany ny fiainanao izay lanjalanjainao hoe inona zany responsabilitéko inona ny zavatra avy ety amiko hoentiko hitondra ny fiainako hoentiko amakivaky ny fiainako hitadiavako ny asambarana dia isy kokoa zany ny ataotsika hoe fahatsaran'ny fiarahamonina satria izay responsabilité izay dia miainga avy any ambony any amin'ny mpitondra fanjakana ka mietefa hatraty amin'ny vahoaka ka ny vahoaka tsy atakatra zavatra firy raha ohatra ka tsy ampidirinao any an-tsekoly izany zavatra rehetrarehetra izany zany de tokony hodiniany manam-pahaizana daholo dia eo zany ny malagasy no amariparitra ny rafitra rehetrarehetra hitondrany ny tany sy ny fanjakana dia toy izay sy toy izay ndray tompoky lahy sy tompoky vavy no azona tongotra anao anio manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao veloma tompo